Darabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Manambahiny ny pejy marika 16-15 amin'ny etian'io ty dia Ramatoa Kolona Raharnosy. Izy moa dia talentsaikoly kristianina iray eto Antananarivo izay mampianatra ny ankizy amin'ny teny anglisy ranoray ary mitana ny fomba fanabeazana Montessori. Miarabanao zay Ramatoa Kolona, tonga mivahiny eto amin'ny pejy marika 16-15. Miarahaba ny pasteur ihany koa mankasitraka indrindra amin'ny fanasana. Miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana rehetra ihany koa. Inona moa ny anaran'ny sekolinareo? Ny anaran'ny sekoly Sunshine Montessori School Madagascar. Ie, inona no nahatonga anareo nisafidy hoe aleo atao kristianina ity sekoly ity? Marina tokoa zay pasteur, sekoly kristianina ny sekoly. Nisafidy zay ampidirina ao anatin'ny fandaharam-pianarana mihitsy ny fanabeazana kristianina satria maharesy lahatra anay hoe raha anabezazy izahay zaza feno olona saina vatana fanahy izy noho izany dia tokony miara-dalana ny fanabeazana ny saina sy ny vatany ny fanabeazana ny fanahy. Mbola iverenantsika kely mahakasika azy ireo maha-kristianina izay rehefa avy eo fa inona indray no nahatonga anareo nisafidy hoe aleo ny teny anglisy no teny ampiasaina mampianatra ny ankizy? Nahatonga anay nisafidy an'iny aloha zany misy antony maromaro ihany fa anisan'ny tena mavesa-danja dia hoe satria ny fikasana matomana be ny zaza anankiray dia manana vina ny atafita azy dia any aoriana any izy rehefa eo amin'ny sehatry ny asa tena ilainy ny mahafeny teny anglisy ary miaraka resy lahatra amin'izay angamba ny sika rehetra betsaka kokoa ny varavarana mety misokatra eo anoloany manana safidy maro samihafa ihany koa izy raha ohatra ka mahafehy izany teny anglisy izany. Izay anisan'ny antony mavesa-danja ao anatin'izay. Raha mahafehy teny anglisy moa zany ny ankizy anankiray satria mianatra aminareo izy manao kosa ny teny frantsay satria tsika dia firenena amin'ny teny frantsay. Zany hoe lasa tena tsy hahay teny frantsay mihitsy fa zany ilay ankizy sa ahoana? Marina tokoa zay pasteur, Madagascar dia firenena amin'ny teny frantsay. Ho an'ny Sunshine Montessori School manokana dia miteny anglisy amin'ny ankizy zay 4 andro amin'ny 5 andro ary miteny frantsay amin'ny ankizy koa zay 2 andro amin'ny 5 andro. Zany hoe sekoly miteny anglisy ny Sunshine Montessori School fa amin'ny fahafantarana an'izay mihitsy hoe Madagascar dia firenena amin'ny teny frantsay dia ampidirinay ao anatin'ny fampianarana ny ankizy ny fahaizana amin'ny teny frantsay. Tsara be. Ny manarak'izay dia hoe le Montessori zao anisan'ny fomba fanabeazana ohatrany hoe vaovao reto Madagasikara farany ampitan-dranomasina izy efa zavatra efa niainan'ny olona naritra ny fotoana maro. Inona indray koa no nahatonga anareo safidy hoe aleo io fomba fanabeazana io no ampianarana ny ankizy? Eny tompoko raha tsy dia antsika kely mialohan'ny amaliko an'izay hoe inona nahatonga anay nisafidy an'ilay izy hoe inona tokoa moa zany le tena voizinay ao anatin'io fampianarana io. Pédagogie Montessori moa zany dia efa nisy efa 100 taona mahery tany tamin'ny 1907 tany no nisokatra ny sekoly voalohany. Docteur Maria Montessori no nanomboka an'io pédagogie io ary nitondra ny anarany mihitsy moa taty aoriana zany ny pédagogie. Ny tena fototra, anisan'ny tena fototra ijoroan'izy io zany tena mahasamihafa anazy sy mampiavaka azy dia zavatra azo mpangona anatin'ny zavatra anankiroa lehibe. Voalohany ny fandraisana tanana ny ankizy, miavaka izy zany ao anatin'ny fandraisana tanana ny ankizy. Faharoa ny fitaovana ampiasaina dia eo ilay antsoina hoe matériel Montessori. Misy matériel hafa mihitsy zany ampianarana ny ankizy. Voalohany resahako fohy momba le hoe fandraisana tanana ny ankizy. Mahafantatra zany rehefa mampiatra ny pédagogie Montessori io dia mila resy lahatra amin'le zavatra na resy lahatra le namorona anazy. Docteur Maria Montessori dia resy lahatra fa ny zazakely zany, zazakely raisina tanana dia tokony raisina toy ny olona feno mihitsy izy. Tsy hoe kely izy dia misy fahabangana hafa fa na kely ary izy dia manana fihetseham-pony, na kely ary izy dia manana safidiny, na kely ary izy dia mety manana ny heviny manokana. Dia izay ny fahafantarana an'izay zany dia miteraka fanajana an'ilay zaza aloha voalohany. Fanajana eo amin'ny fandraisana tanana anazy, fikarakarana anazy, fomba firesahana aminazy dia tena zava-dehibe daholo zany. Fahafantarana an'izay ihany koa sy ny tena hoe rehefa tena resy lahatra amin'izay dia miteraka fahalemem-panahy. Malemy fanahy miaraka amin'ilay ankizy tsy ho kizitina satria mahafantatra hoe manana limitiny izy manana faharetana zany dia
teraka zavatra maro samihafa zay zavatra zay zany hoe raha fitiniko kely zany dia eo le mahatonga le izy ho zaraina hoe bienveillance zany etsy andany zany violence dia mifanohitra amin'izay le bienveillance. Za manokana moa tsy tena mahafantatra tsara hoe inona marina moa le hoe Montessori fa ny fahafantarako azy fotsiny zao araka ny fahafantarako azy tsotra dia ny hoe le ankizy zany hoe tsy tonga dia hoe omena hoe ity ny ianaranao fa le ankizy koa tezena hoe hikarokaroka hoe izy indray zany ohatrany hoe mianatra hoe inona ny zavatra ho ianarako zavatra marina ve zay sa hoe diso zay fomba fijeriko zay. Ie marina zay tenen'ny pasteur zay le izy zany raha ohatra mantsika ka miteny hoe ty zavatra atao eo zany tsika lasa hoe mametraka le programme hoe tsy maintsy tiana atao nefany latsaky ny fahaenina taona zany zaza nandinika docteur Maria Montessori hoe mandalo période sensible zay zany ny atsony andreo mandalo période sensible na fahadiovana ohatra ny zazakely tsy mety asiana couche tsony izy ohatra satria efa soreny izy tsy tiany efa te adio izy ohatra mandalo période sensible na langage izy eo izy le te lina be amin'ny teny mora miresaka be mijery ny vavatsika izy rehefa mitenitsika reny zavatra reny zany samihafa ny période sensible isaky ny ankizy raha ankizy anankiroa ohatra samy roa taona dia tsy voatery hoe mandalo période sensible tena mitovy amin'ny moment anankiray dia zay no mahatonga hoe le ankizy zany any amin'le ankizy tsika no manao observation dia izy no mampiseho hoe za te hianatra an'izao dia manaraka ny intereny any zany tena anisany hoe mampiavaka ny pédagogie Montessori ihany koa manaraka ny ankizy amin'ny rythme. Raha ohatra moa zany misy ankizy anankiray zany zao mianatra ao aminareo izy daveriko foana hoe tsika eto Madagasikara tsika zany zao no mipetraka dia ahoana zany anala BEPC anala bac ave zany le ankizy ahoana zany mety hoe toy ny fianarany avy eo satria mety angataka zany zao ny any amin'ny université hoe mila manana bac aloha le ankizy fa afaka miditra eny amin'ny université manahoana zany le ankizy amin'izay fotoana izay hoe misy avenir ve izy zany ahoana zany toy an'le izy rehefa mianatra ao aminareo izy. Eny tompoko azoko tsara le fanontaniana ary izay matetika zany tena fanontaniana mipetraka atsain'ny ray aman-dreny raha vao tonga le hoe pédagogie Montessori le izy io zany raha ohatra ka raisina amin'ny maha hoe fomba fampianarana anazy fa tsy programme akory dia tokony tsy ho sakana mihitsy amin'ny fitohizan'ny fianarana latsaky ny enitaona matetika ny tena betsaka ny sekoly Montessori satria ny antony latsaky ny enitaona zany misy an'izay recherche nataon'ny docteur Maria Montessori izay tokony hafa mihitsy ny fandraisana tanana ny ankizy zany latsaky ny enitaona tokony hoe arahana amin'ny rythme ny fivoarany mihitsy zany fivoarana natoraly mihitsy ny ankizy zany amin'iny latsaky ny fahaenitaona iny dia aorianan'ny fahaenitaona indray raha ohatra ka voaray tanana tsara le zaza zany latsaky ny fahaenitaona dia matanjaka tsara izy afaka miatrika fanamby maro samihafa eo amin'ny fiainana anisan'izany ny fiovana pédagogie hiova pédagogie hafa izy ohatra dia efa tsy hanano sarotra intsony sûrement zany ohatra tsika olon-dehibe ihany hoe misy ny période d'adaptation ohatra tsika rehefa mifindra asa na ohatra zany dia misy foana période d'adaptation fa tsy ho sakana mihitsy tsy atahorana hoe ampikorotana be anazy raha voaray tanana tsara ny fahaenitaonany voalohany. Ao aminareo moa zany le enitaona ihany zany no raisinareo sa hoe misy mihoatra aminareo? Ny misy amin'izao aloha zany ny ao amin'ny Sunshine Montessori School dia latsaky ny fahaenitaona ny ankizy mianatra isan'andro fa ihany koa mifanerasera amin'ny ankizy tsy mianatra ao amin'ny sekoly latsaky ny 12 taona ihany koa zahay mandritra ny vacances ohatra mikarakara atelier de vacances zahay na fiarah-miasa fifanampiana hafa iarahana amin'ny ray aman-dreny ihany koa. Zany hoe raha misy ray aman-dreny zany ohatra hoe mandana sekoly izy efa ampianarana ny zanany dia mandritra ny fialan-tsasatra ohatra mba misy mateny hiaraka aminareo le zanany mba manao bain de langue amin'ny teny anglisy eo koa azo atao ve zany zay? Eny tompoko azo atao mihitsy zany afaka manantona anay dia sika ifampiresahana eo izay azo hifanampiana. Iverenako kely le maha kristiana satria ny ty émission ty moa dia émission kristiana ahoana zany ny fomba ahafahanareo mampiditra le hoe fanabeazana kristiana ao anatin'le fanabeazana omenan'le ankizy. Koa satria zaza latsaky ny enitaona zany aloha no raisinay amin'izao dia ny zavatra misy amin'izao zany no lazaiko hoe voalohany aloha ny ampiarinay an'izay maha kristiana izay dia ny ekipa rehetra zany miatomboka mitarika ka hatramin'ny mpiara-miasa rehetra dia kristiana avokoa
tsara resana aloha hoe kristianina satria mino n'Andriamanitra Bahary iray zanaka fanahy masina. Manarak'izay mampiatra izay maha-kristianina izay ihany koa izay amin'ny fampianarana ny ankizy mivavaka mialohan'ny hanombohana ny tontolo andro dia miaraka daholo izahay dia manomboka ny tontolo andro amin'ny alalan'ny mivavaka, mampianatra ny ankizy manonona tombavaka fohy mihitsy mialohan'ny sakafo ihany koa. Ary ankoatran'izay tsy kely indrindra fa tena zava-dehibe mankalaza ny Noely ama fankalazana ny fahaterahan'i Jesosy Kristy ihany koa izahay. Zany hoe misy ohatrany hoe fotoana koa ve hoe mampianatra nareo reny tantara amin'ny baiboly samihafa reny sa tsy misy an'izay? Eny tompoko, mampianatra ny ankizy izahay misy boky tantara ohatra dia tantaran'ny baiboly no votoatin'ilay izy dia mampafantatra tsikelikely. Ary rehefa misy ihany koa ny sehatra anankiray ahafahanay misy occasion zany ahafahanay manonona hoe misy Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra sy namorona ny zavatra rehetra dia miteny an'izany amin'ny ankizy foana izahay. Aiza ho aiza zany mety ahitana anareo raha ohatra ka misy ray aman-dreny hoe liana mba te hampianatra ny zanany amin'izay izy? Eny tompoko any Manarintsoambohy zanaka ny misy ny sekoly lalana makany Avoloha iny 5 minutes eo raha miala eo amin'ny arabe bypass io zany. Eny tompoko. Efa eo ambany eo koa moa zany ny adresy email sy ny laharana finday izay ahafahana mifandray aminareo dia inona no mety hoe teninao farany ho an'ny mpanaraka ity pejy ity? Misaotra tompoko voalohany aloha dia misaotra betsaka ny pasteur Tahina tamin'ny fanasana. Manarak'izay dia ny teny kely momba ny fanabeazana eto Madagasikara. Afaka miara-miasa zany ny olona rehetra, isika rehetra izao ao anatin'ny tontolo manodidina ny ankizy. Docteur Maria Montessori mantsy dia niteny hoe isika olon-dehibe na inona fikasana lehibe zany te hanatsara ny fanabeazana tsy afaka miditra ao anatin'ny atidohan'ny ankizy fa kosa manana fahefana amolavola ny tontolo manodidina ny ankizy. Dia isika izao nefany izao sy anao tontolo manodidina ny ankizy amin'ny alalan'ny fampisehoantsika modely zany dia efa anisany hoe micontribuer amin'ny fanabeazana ny ankizy zany tsika sy ny fanabeazana eto Madagasikara. Dia mampahery antsika rehetra izay atao anatin'ity sehatra ity zany ary ihany koa fizarana kely fotsiny hoe ho anay atao amin'ny Sunshine Montessori School dia matsiaro izay hoe tena asa sarotra ilay izy, tena asa tsy mora, mety mitovy amin'ny asa rehetra ihany fa kosa mare be izay fa eo Andriamanitra miteny anay hoe mandehana fa mombanao ao. Dia izay tiako ampahirezana ny mpanabe rehetra toa anay ihany koa. Arak'izany dia raha kristianina ianao maniry hampianatra ny zanakao dia tsara foana hoe amina sekoly kristianina no andefasana ny zanaka ary raha tianao koa ny zanakao hiteny anglisy ary hotezainao amin'ny lafiny manontolo mihitsy hivoatra sy hitombo dia io zany misy ny Sunshine Montessori School eto Madagasikara ka dia manasantsika rehetrarehetra hifandray amin'izy ireo ahafantarantsika ny mombamomba ny zany rehetrarehetra zany dia mirarosoantsika rehetrarehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.